Ny vory tetsy amin'ny efitrano ministeran'ny fanabeazam-pirenena Tetsinosy ireo solitena sepama misy 10 avy amin'ny faritra 12. Ny vohitra nadritra izany mifananan'izy ireo tolo-kevitra amin'ny convention nationale sur l'éducation izay karakarain'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ny 9, 9 sy ny 10 oktobra ho avy izao eny amin'ny CCI Ivato. Ny vory tetsy amin'ny efitrano ministeran'ny fanabeazam-pirenena Tetsinosy ireo solitenan'ny sepama misy 10 avy amin'ny faritra 12. Manana tolo-kevitra aroso amin'ny convention nationale sur l'éducation izay karakarain'ny ministéran'ny fanabeazam-pirenena ny 9, 9 sy 10 oktobra ho avy izao eny amin'ny CCI Ivato tokoa ny sepama. Andresy lahatra zay andreo le olona ho tonga eny Ivato fa tsy maintsy apetraka eto amin'ny firenena natao hoe rafi-panabeazana mifanaraka amin'izay filan'ny firenena zay ka misy FDP 3 ao anatin'izay zavatra dia ny hoe voalohany tsy maintsy dinihana ny teny eto mpampianatra, ny faharoa tsy maintsy ho dinihana ny tety androm-pampianarana ny calendrier scolaire zany, ary ny fahatelo tsy mikely indrindra nefa fa ny tena lehibe dia mikasika amin'ny mpampianatra sy ny mpanabeazana. Isan'ny nivoatra tao anatin'ity fivorian'ny sepama ity fa nivondrona ho confédération miaraka amin'ny sekoly tsy miakatra sy teknika ny sepama. Etsin-daniny dia nampisehon'ny fahavononana tanteraka ny ministéran'ny fanabeazam-pirenena eo amin'ny lafiny fikarakarana ny convention nationale sur l'éducation. Ny tanjona moa zany amin'ny convention nationale izay atao ministéran'ny fanabeazam-pirenena amin'ny 8, 9, 10 zao, zany hoe milaribelaka misy zoma zao dia zavatra goavana be mihitsy atao amin'ny firenena ity satria amin'io misy fikaonan-dom-pirenena iresahana momba ny ahoana ny fisotron'ny programme scolaire eto Madagasikara, ahoana ny anatsara anazy, mahakasika ihany koa ny système éducatif amin'ny ankapobeny, ahoana ny fomba anatsarantsika azy ary mahakasika ny tontolo rehetra izay mahakasika ny fanabeazana ny langue d'enseignement dia horesahana eo daholo rehetrarehetra zany dia horesahana ao anatin'io. Tanjona amin'ity fivoriam-be izay ho totsainena amin'ny CCI Ivato ity, hoy ny tompon'andraikitra, misy ampandraisana anjara ireo mpiantsehatra rehetra eo amin'ny lafiny fanabeazana, indrindra eo amin'ny fanapahan-kevitra, fa tsy ny ministera irery ihany.